Ny ministère poste fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny tao arakajy indrindra moa dia nanomana ny antsoina hoe scratch event izay irahana amin'ny Orange Madagascar amin'ny fiaraha-miasa amin'ny supercodeur zany hoe initien-dreo tanora amin'ny resaka programmation. Manana organisme rattaché anankiroa ny ministère dia ny poste malagasy sy ny Artec. Ireo telo toto ireo zany no mivondrona mikarakara an'izao hetsika atao amin'ny alliance française izao ka ny zanaky ny mpiasa manana n'ilay concours mba ampitsiry ao anatiny ilay fitiavana kirakira ny haitao arakajy mirindra. Nitsongaina ireo zaza eo anelanelan'ny sivy ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo taona mba handray anjara amin'izany hetsika zany ka nozaraina roa ny ao amin'ny elanelana sivy roa ambin'ny folo taona sy ny telo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Tolonana manokana ary mena fisaorana manokana andriamatoa ministra Maharantso Dieu izay nanoro name torohevitra sy torolalana mikarakarana zao hetsika izao ary raha natsikaritra isika dia ministra maromaro zay nifandiby teo fa sambany desambany zao misy hetsika irahan'ny ministère piasy ny organisme rattaché ao aminy. Misaotra ministère amin'ny poste mikarakara le scratch event fa sady ny ala voly no zany hoe programme jouissance. Misaotra ny andriamatoa ministra no ny fanomezana loka maro be ho anay ary mba maniry izahay ny tohizan'ny scratch events amin'ny manaraka.